vokariny Afafinor vatsiny vondrona Europeanina miopana amin'ny fambolena, fiompiana, fanjinoana ary ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo aty amin'ny faritra avaratry Madagasikara. Afafinor fandaharan'asa vatsiny vondrona Europeanina. Mbola tsara e. Tonga soa ndraiky anao fandaharana iarahana amin'ny Afafinor. Loha hevitra vaovao be kanefa tsy de mifagnalavitra loatra tamin'ny andro magneran-tany vao nankalazaintsika tato agnatin'ny fandaharana farany take igny raha koragnintsika niany ty Flavien. Koa dadidintsika de niresaka momba ny tontolo iainana antsika tamin'ny fandaharana farany igny. Ya, tamin'ny 5 juin take igny antsika nankalaza andro magneran-tany ho an'ny tontolo iainana igny sara. Ino ndraiky ariky loha hevitrintsika niany mahatonga anao mivolagna fa tsy mifankalavitra amin'igny fandaharana antsika niany ty. Tegna zegny mihitsy satria niany 26 juillet no ankalazagna ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fitandrovagna ny ekosistema sy ny fiarovagna ny alaonko Flavien. Zagny mahatonga za mivolagna hoe tsy mifagnalavitra loatra amin'ny resaka tontolo iainana raha koragnintsika niany. Mahafinaritra zegny e. Fa ho maro ndraiky raha vaovao hoentsika niany ty e. Marigna mihitsy raha volagninao zegny Flavien. Akato agnatin'ny fandaharana niany de koragna manokagna mahakasika ny fandraisana anjaran'ny Afafinor, programa vatsihan'ny vondrona Européen atsika. Izay miara-miasa amin'ny fiarahamonina agny fotony amin'ny fagnaregnana sy fitandrovagna ny alaonko. Izay tegna miantoka ny fahasamihafana ara-boajanahary. Andeha zahavantsika voalohany maloka hoe ino marigny ny atao hoe ekosistema Flavien. Satria mino za fô maro amintsika mpitandregny mbola tsy mahafantatra ny dikan'izy. Ny ekosistema dia fitambaran'ny zava-manan'aigny isan-karazany izay miara-miaigny sy mipetraka agnaty toerana raiky. Ohatra amin'izay zao Flavien, ny atiala. Ahitagna kakazo, biby madinika, biby maventy, raha maniry, na biby tsy hita maso koa. Raha misy fahapotegna vokatra ny fandotoagna, fanapahagna atiala, na doro-tanety araka zagny ny ekosistema, de mety hitarika any amin'ny fahafatesan'ireo zava-manan'aigny sy zava-maniry jiaby aminanjy koa zagny. Zagny hoe raha azoko tsara zegny sara, ny ekosistema dia tafiditra agnatin'ireo zavatra voajanahary mandrafitra ny tontolo iainana. Fa ino koa ndraiky ny atao hoe mangrove na alahonko ahositsika amin'ny teny gasy. Ny alahonko de karazagna atiala agny amoron-dranomasina, na amin'ny faritra mando, na amin'ny faritra tany azon-drano. Ny karazan kakazo toy ny palétuvier matetika fohita koa, noho izy maniry amin'ny ranomasina. Tsara ny mizara amintsika mpitandregny fa ahitagna karazan biby marobe agnatin'ny alahonko. Agnisan'izany drakatra, camaron, tekateka, huître, bibilava, maki, vorogno na hankagna koa. Azo volagnina araka an'izany fa ny alahonko de agnisan'ireo ekosistema tegna manan-kariagna zava-manan'aigny an-dranomasina maro. Noho izy mifandray amin'ny tany sy ranomasina, zany hoe miaraka amin'ny ranomasina sy ranomamy. Koa zegny famaritagna tsotsotra mikasika ekosistema sy mangrove sara. Ino ndraiky raha azo koragniny mikasika izy ireo koa magneran-tany sy antsika resaka hely. Tsara fipetraka fagnontaniagna anazy. Tiagna ny mampafantatra antsika fô agny amin'ny kontinanta Amerikana no tegna ahitagna alahonko be indrindra magneran-tany. Ahitagna ananjy koa aty Afrika, Azia, ary Oseania. Koa le agny Amerika Atsimo zao asintsika koragna hely. Brésil fogna zao de efa managna 20 000 km² velaragna ahitagna alahonko aminanjy. Ary tegna betsaka marigny izy zagny, fa karakory koa ndraiky le aketo Madagasikara sara. Misy alahonko koa zagny aketo? Ya, misy alahonko amintsika aketo Flavien. Managna velaragna alahonko 236 400 hectares atsika. Izay miparitaka agny amin'ny faritra Menabe, Melaky, Boeny, Atsimo Andrefagna, Sofia, Diana, ary Agnalanjorofo. Asa fantantsika eto fô zava-dehibe amin'ny fiariagna sy fiveloman'ireo drakatra ny alahonko. Agny amin'ireo faritra sy toeragna be alahonko moa ka zao de tafiakatra 10 fois ny vokatra azo raha oharigna amin'ny faritra tsisy ananjy. Zegny ô, ary tegna ilaigna be ke ka alahonko ty sara. Ya, tegna ilaigna alahonko satria miaro ny ekosistema. Kanefa olagna hely, tagny elagnelany taogna 1995 jusqu'à 2018 de 3000 jusqu'à 7000 hectares ny velaragna alahonko naratra tamintsika taketo noho ny fiovaovan'ny toetrandro sy fanimbagna atiala tsy ara-dalàgna.
Na izay ndraika, nanomboka taogna 2019 de nisy fepetra manokagna izay napetraka natao fiarovagna sy hitantanagna maharitra ny alaonka aketo Madagasikara aketo. Alaonko, zava-dehibe amin'ny fahavelomantsika. 236 400 hectares ny alaonko eto Madagasikara. Faritra morontsiraka 8 no misy ananjy. Ary anisan'izany ny faritra Dianasy Agnalanjirofo. Tagnatin'ny 50 taogna de niaigna ny fivelaran'ny alaonko magneran-tany sy eto amin'ny nositsika. Izany dia noho ny fandripahana ny atiala, fandotoagna ary ny fiakaran'ny hafanan'ny tany. Zava-dehibe amin'ny fivoloamantsika nefa ny alaonko satria magnadio rano izy ary miaro ny fahasimban'ny morontsiraka. Be voajanahary manohitra rivo-doza sy herin'ny onja ihany koa izy. Toeragna petrahan'ny laoko karaha rouget, miroa, laoko fisaka, laoko fotsy, horita, ary vorogno sasansasany ary misy aregna hafa koa karaha sira, tantely, voankazo sy fagnafody nentin-drazana ny alaonko. Agnalanjirofo magnompagna koa zao. Miaro sy magnavao ny alaonko ny vondrogna ifotony VOI vaogna zay tariny afafinao. Fagnazavagna entin'ny misy Écolas Lucien, filohan'ny Koba Vahogna, commune Magnompagna, région Agnalanjirofo. Dia zahay zagny nahatsapa ary nahita ny vokatra ny vokadratsy ny fahasimban'ny vahona ito Magnompana zagny. Satria ny avitsy ny trondro, ny hazan-drano rehetra zagny ny avitsy. Ary zahay koa moa zagny mahatsapa fa zahay aty fotony ihany no mety afaka hiaro tsara le vahona. Nisy fahatsarany besaka zagny hita rehefa nanomboka zahay niaro reto vahona reo. Zany hoe eo amin'ny lafin'ny hazan-drano aloha zagny voalohany. De hita fa ny tombo ny hazan-drano aty Magnompana zagny ataoko hoe ny trondro, drakatra na hoe foza ho zahay aty ny oragna na betsaka zagny regny ny hazan-drano. Vokatry ny fagnentagnana ny fiarovagna ny tontolo iainagna sy ny alaonko de na maro ny viavy sy ny lalahy nagnatevin-daragna ny VOI vaogna satria azon-jare fa mifamatitra ankaiky ny fahaveloman-jare sy ny alaonko. Ary efa namboly honko miisa 3 alina zareo hatramin'izao. Asan-tsitrapo ny famboleagnan'izany satria 3 taogna vao maventy ny zanan-kahonko araiky. Fagnazavagna entiny Madame Manera, mpikambagna ao amin'ny Koba, commune Magnompagna, région Agnalanjirofo. Aka agnatin'ny alaonko malohany misy rivo vaovao, misy rivotra, misy afa miaro zahay vahoaka ile alaonko ngambola amoron-dranomasy. Misy rivotra ratsiratsy avy vakagny, izy zegny miaro anay maloha amin'ny le rivotra ratsy. Ary vake koa skany zaza madiniky tarany kavafara mbola iaigna agnatin'ny alaonko koa. Izy koa lerany izy misokatra zegny zahay mandeha magnarato agnatin'ny fikambagna malalaka zegny le fandinoanay ka. Tegna tsara velon-tegna anay maloha agnatin'ny nandritra nagnanovanay alaonko, niarovanay ny alaonko. Ireo zava-bitany Afafinord sy ny vondrogna Européenne. Fantanareo angamba fa ny Afafinord dia fandaharan'asa vatsian'ny vondrogna Européenne eny amin'ny vondrom-piarahamonina amin'ireo faritra 3 iasany eto Madagasikara. Agnalanjirofo, Diana ary Sava. Izy io dia mifantoka amin'ny sehatra famboliagna, fiompiagna, jono ary ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy tsy fahampian-tsakafo. Merci non nampatia Flavien fa tiako marigny hely fô tsy mijanona akeo fogna ny asa ataon'ny Afafinord. To fandaharagna asa to zao de miasa amin'ny fiarovagna ny tontolo iainagna sy ny fitantanagna maharitra ny loharano kariagna voajanahary indrindra ny rano sy ny atiala. Ao Agnalanjirofo zao ny Afafinord dia mampahafantatra sy magnentana ny fiarahamoniny amin'ny fagnirenagna amin'ny laoniny ny halaonko ary misarika ny fiarahamoniny ihany koa amin'ny fiambolen-kazo agny amin'ny sahandriaka. Saratra ny fiarovagna ny alaonko. Ao amin'ny faritra Agnalanjirofo Magnompagna koa, maro ny fasahiragna an-tsaigna manoloagna ny fiarovagna ny alaonko noho ny fiazagna sy fanjonoagna tsy ara-dalàgna. Ake koa ny fisokafan'ny lalam-baovao nasionaly fahadimy
izay lasa magnamora ny fizivezen'ologno sy ny entagna ka misarika olo maro avy any ivelany hifindra ankaiky alaonko io. Hita fa mahay betsaka ny fagnamboaran-tragno, lasa magnitsaka ny ty faritra ty izay tsy nazahoagna ny fanomezan-dalana. Fagnazavagna entiny misy école lycéen mpikambagna ao amin'ny Kobavahagna, commune Magnompagna, région Agnalanjirofo. Ento koa atsika zao zany amin'ny aloha mito manoloana eto zao misy tokotany iray zay nitapahany nidiran'ny tompotany zay nitatra dia nanapaka ny mangrove zay mipetaka amin'ny tokotany. Dia nifanatona tamin'ny commune dia nifanaraka tamin'ny commune fa rehefa misy olona ivarotra tany dia tsy maintsy eo ny commune rehefa tany moron-dranomasina ka mahakasika mangrove. Dia manaraka zay ihany koa raha ohatra misy autorisation de construction na fanomezan-dalana n'orin-trano ataon'ny commune dia eo ihany koa ny Kobavahagna manaramaso atraiza ny petrahan'ny trano manoloana ny mangrove. Izy ny fifanaragna izay ho siniavin'ny fitalehavam-patry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovan-jafy sy ireo vondron'olona ifotony ho fiarovagna ny alaonko. Ireo mpiasa tsokotsoky izay mbola minia mandika lalagna rehefa nahazo fampitandremagna voalohany dia sazigna mandoa onitra. Misy ihany koa fisafoagna amin'ny alina. Magnaraka ny morontsiraka misy ireo alaonko, saingy mbola sarotra sy mavesatra nefa ny asa. Fagnazavagna entiny misy école lycéen mpikambagna ao amin'ny Kobavahagna, commune Magnompagna, région Agnalanjirofo. Misy tokoa ny olana sedrainay amin'ny fiarovana ireo alambahonareo. Zany hoe ohatra agnatin'izay zay ny lafiny ara-pitaovana satria somary ngezangeza ny toerana zay arovanay dia tsy ampy zay amin'ny fitaovana entina miaro ireo vahonareo. Ohatra hoe mila tokony misy manana lakana, ny polisy na koa zany tsy manana fitaovana entina arovana amin'izay dia somary misedra olana zany zahay amin'ilay fiarovana vahona. Fa nazagny naty zagny mbola ady goavana ihany koa ny olona zay mitrandraka amin'ny fotoana tsy ara-dalàna dia faharoa ihany koa mampiasa izy fitaovana tsy ara-dalàna tahaka ny lay na rato madinimaso amin'ny fiazana trondro amin'ny fiazana foza. Izay zany matetika ny tena ipetrahan'ilay fiazana tsy ara-dalàna. Asa tritrapo ny fiarovagna ny alaonko. Tsy misy tampikarama atao mba azahoan'ny mponina sy ny taranaka faramandimby magnadio ny rano sy ny rivotra ny alaonko. Toeram-ponenan'ny drakatra, foza, laoko fisaka, meroa ary voro-magnembana. Misoroka amin'ny fampoteny morontsiraka ary miaro amin'ny rivo-doza koa izy. Fitahirizana tantely, ôlatra na champignon, sira, voankazo ary fagnafody nentim-paharazana ihany koa izy. Fagnazavagna entiny misy école lycéen mpikambagna ao amin'ny Kobavahagna, commune Magnompagna, région Agnalanjirofo. Firotsahanay zao anatin'ny fiarovagna ny alahonko voalohany no fitiavana ny tontolo iainana tsara, voatantana, madio sy mahafinaritra. Dia indrindrandrindra ihany koa zahay moa zany anisany tsy mpanjono fa le mpihinana. Dia eritreretinay fa raha voahary ny alaonko igny dia misy foana ny drakatra, misy foana ny trondro, misy foana ny crevette izay sitrahanay eto. Zao ndraiky atsika hiditra amin'ny famaliagna ny fagnontaniagna ny mpitandregny sy ny mpanaraka antsika Flavien. Marigny zegny Sara, atombokontsika amin'ny fagnontaniagna ny Madame Perla izany. Fa nagnino izy zava-dehibe ho an'ny fiarovagna ny tontolo iainana sy miantoky ny fahavelomantsika ny alahonko. Tsara be ilay fagnontaniagna ny Madame Perla satria sady mampahafantatra antsika aketo no sady misintogna antsika mpiaino ho tonga saigna koa amin'ny fitandrovagna ny alahonko Flavien. Zao arkane. Tegna zava-dehibe ny alahonko satria mamokatra ravina sy potipotika raha maniry mampanakariagna ny nofo-tany karaha vitamine. Magnadio ny rano sy magnadio ny rivotra ny alahonko ary manakagna ny loto tsy hiditra agny an-dranomasina. Manakana ny firotsahan'ny morontsiraka
miaro amin'ny rika mahery sy tafio-drivotra ary mitagna ny fasika tsy ho lasan'ny ranomasina koa ny alaonko. Misesitra gaz carbonika koa ny alaonko ka magnamevamevagna ny fiovavan'ny toetr'andro ny fiasany. Agnisan'ny voasokajy ho toeragna fipitran-daoko sy karazan-draha manan'aigna agnaty rano ny alaonko. Ary farany de tsara mizara amintsika fa mamokatra raha maro toy ny kakazo, sira, tintely, voankazo ary fagnafody nentin-drazana ny alaonko. Misaotra anao Sara fa tegna marobe ny vokatsoa entina alahonko amin'ny fiainagnantsika ty. Fa ity fagnontaniana magnaraka ty kosa indray dia avy amin'ny Paul. Ino ho izy loza magnambagna ny alahonko amin'izao fotoagna zao? Alohan'ny amaliako fagnontaniana ny Monsieur Paul zany de te hizara amintsika mpitandregny za fa nanomboka tamin'ny taogno 1960 de nanjavagna ny 40% ny alahonko magneran'izao tontolo zao. Ary antsasany alahonko magneran-tany amin'izao de atahoragna ho simba koa. Ireo karazan-doza manambagna ny alahonko amin'izao de ny fandratragna atiala agnanaovagna kitaigna, fagnitaragna tanimbary sy tanimbany, fandrosoagna ny tanàgna Tanambe sy fifindramona agny amin'ny faritra misy alahonko. Ko raha misy a Madagasikara aketo koragnintsika hely de mahay maro ny olo magnamboatra tragno hipitrahagna agny amin'ny faritra misy alahonko agny. Misy ny manapaka alahonko agnamboaragna tragno kanefa tsy nazahoagna lalagna zegny. Fandotoagna avy amin'ny solika, gazy, fako plastika sy ny sisa izay manembotra ny vahin'ny zanakahonko ke manakagna ny fagnadiovagna ny rivotro. Fiakaran'ny ranomasina, ny rivotra mahery, vokatra ny fiovavan'ny toetr'andro izay mandratra ny alahonko. Ny firagna ny rivo-doza matetika sy ny rivotra entin-jare de sakagna tsy mampitombo tsara ireo zanakahonko. Club environnemental. Mpianatra miisa 5 miampy ireo mpampianatra no mandrafitra ny antsoina hoe Club environnemental ao amin'ny lycée any Antanifotsy ao Analanjirofo. Nagnamboatra jardin botanika zareo, izay antsoina ihany koa hoe arboretum. Karazan-kakazo miisa 12 avy eto an-toerana izay ahitagna zava-maniry fanafody maro samihafa no nivolenjareo isaky ny velaran-tany 1 hektara. Niaraka amin'ny fanohan'ny afafinoro sy ny fitaleha avy amin'ny paritra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoagna lovan-jafy ireo mpianatra ireo no mikarakara ny arboretum sy ny fambolena zanakazo. Mianatra ireo tombontsoa azo avy amin'ny atiala ihany koa zareo ary koa fagnamboarana zezika voajanahary. Fagnazavagna entin'i Mademoiselle Féline Sajida, mpianatra mpikambagna ao amin'ny club environnemental commune Antanifotsy, région Analanjirofo. Nagnatevin-daragna amin'ny club environnemental za satria tiako ny natiora ary mba te hianatra ny fomba iarovagna ananjy za. Ary mba te agnisan'ny olo mandray andraikitry amin'ireo olona ara tontolo iainana na amin'ny fomba tsotra aza. Miasa loha za amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana satria efa hita ny vokany. Maloto ny rano, miavaova ny toetr'andro, miaratsy zegny ny vokatra. Raha mbola mitovy zegny mety ho sarotry ny ho avy. No zegny tsy maintsy mandray andraikitsika dian'izao. Tokony azafatana rahantsika zao zegny atsika tokony amboly kakazo. Araka ny aboan'ilay magnano hoe tanora mamboly hazo mianika alofagna rehefa kofa maventy. Tokony mampiasa fatamitsitsy zegny atsika na charbon écologique mampiegna fatapahan-kakazo. Misokatra ho an'ny mpianatra jiaby amin'ny sekoly ny zaridaigna botanika ahafahanjare mipetrapetraka, miresadresaka ary ianarana koa ny zaridaigna. Magnamia lanja tanteraka ny fagnajangan'ny natiora sy ny hazo nambolena ireo mpikambagna rehetra ao amin'ny club environnemental. Fagnazavagna entin'i Madame Saina Marie Brigitte, mpampianatra mikasiky ny siansa ara-toekarena sy sosialy ary mpikambagna ao amin'ny club environnemental commune Antanifotsy, région Analanjirofo. Tegna hita fa manamity zare amin'ny resaka fahasimban'le tontolo iainana. Mazoto zegny zare mandray anjara izy koa fa resaka fiarovagna tontolo iainana raha atao. Le zavatra hitako niova nanomboka nisy an'le club zegny sy fananganana le arboretum de mpianatra koa efa manomboko tsy de tia manimba raha. De raha ohatra hitanjareo misy namanjare manimba le hazo le namboly de tegna saropiaro mihitsy zegny zare am'le fiarovagna le hazo le namboly. Le mpianatra zegny natao fitaovagna izy hoentigna andeha ampitagnan'le hafatra mahakasiky le fahasimban'le tontolo iainana am'le mpiarahamonigna aminazy. Satria misy ifandraisana amin'ny toe-karena sy ny sosialy zegny ny fahasimban'ny tontolo iainana. Akao amin'ny lycée Antanifotsy akao mandray anjara amin'ny club environnemental jiaby ny mpampianatra jiaby.
Ampianarana agnatin'ny taranja siansa momba ny fiainana sy ny tany mazava ho azy ny fiarovana ny tontolo iainana. Fa ihany koa amin'ny alalan'ny siansa ara-toekarena sy sosialy, ny taranja geografia, ny teny frantsay, ny teny anglisy, na ny filozofia aza. Fagnazavagna entin'ny mesela lahibe de danse, mpampianatra ny taranja filozofia, mpikambagna ao amin'ny club environnemental, commune Antanifotsy, région Agnalanjirofo. Ny antony nahatonga za zegny resy lahatra handrenjara mavitrika amin'ny fiarovana tontolo iainana sy agnatin'ny club environnemental araka ny voalazoko teo dia io taranja filozofia io dia agnisan'ny mba maresy lahatra ireo mpianatra hoe hiarovo ty tontolo iainana ty azavaigny aminjareo zao no lafaratsin'izy io rehefa rava ny tontolo iainana dia ny olombelogno ihany no ripaka ny zava-managnaigny no ripaka. Amarantsika fagnontaniana vampiaino zany ny hoe ino avy ary ny vahaolagna sy fiarovagna tokony atao amin'ny alahonko hoy Madame Brigitte. Azadio fa tsy manana tany hafa antsika. I planète araiky ty iainantsika jiaby. Fa tsy afaka ny andeha amin'ny davolagna na hoe hipetraka amin'ny planète Mars antsika. Ny vahaolagna tegna tsara agniregna amin'ny laon'ny alahonko dia ny famboliagna zanak'azy palétuvier. Mila fidigna tsara nefa ny toerana amboliagna ananjy io. Satria ake amin'ny 3 taogna ake ny zanak'akazo araiky vao lasa kakazo palétuvier feno. Azo fantarana amin'ny firegnany drakatra sy laoko ary vorogno magnembagna fa maniry tsara ny kakazo palétuvier nambolegna. Mila fandraisana anjara feno avy amintsika fiarahamonina koa nefa ny fiarovana ny sy fikarakarana ny alahonko. Satria araka ny koragnantsika takeo regny dia manana anjara toerana maventy amin'ny fiainantsika izy regny. Azo ataontsika tsara zao ny mamboly zany kakazo palétuvier na manakana ireo olo mieritreritra nangana tragno amin'ny faritra misy alahonko. Misaotra anao sara fa tegna misy eritreretina sy dinihigny raha jiaby nivolagninao takery. Tsy misy fisaoragna e. Raha tegna andrasantsika kofa mirasa sy mampafantatra raha karanty moka dia le fivampietsika. Ny tiako volagna amin'izay dia hoe samy mafantatra zagnatsika jiaby fa zava-dehibe amin'ny fiainantsika ny alahonko ka tokony hiarovana. Tegna marigna raha volagninao zegny sara. Azo dinihigny fa ny fiarovagna zavaboary dia anjarantsika jiaby. Lavalava ihany fandarana antsika ty fô tegna tiagna ny hiaraka amintsika mpiaino fa manampetra ny fotoagnantsika jiaby. Misaotra antsika ny tandregny sy nagnaraka fandaharana hatramin'ny farany. Magnano veloma amin'ny magnaraka ndraiky e. Veloma e. Veloma jiaby. Afafinor de programme ampiara-miasa misy amin'ny vondrona Europeana sy ny fanjakana malagasy. Mamaly ny lara-pahamena aminjareo roa fampandrosoana ny tontolo ny ambanivolo. Afafinor de mankasitraka ro ONG amin'ny fanatanterahana ny asa. Isan'izany ny ONG FDI, ny AKFOSDRM na Fondation Aga Khan, ny AIM, ny AVSF, ny CTHT, ny GIZ, ndraiky ny SAF-FJKM. Isaorana manaraka an'izany koa ireo mpiara-piombonantoka amin'ny fanohanana, isan'izany ny MEF, BACE, ny MINAE, ny MED, ny MPEB, ny MEAH, ary ny ONN. Isaorana koa ny consortium Gopa AFC. Izay oronampeo ny arahantsika ny tandregny izay dia novatsiny vondrona Europeana. Ny votoatiny dia andraikitsy ny consortium Gopa AFC araiky fo fa tsy voatery aneo fomba fijery ny vondrona Europeana. Fandaharagna vokariny Afafinor vatsiny vondrona Europeana niompagna amin'ny famboliagna, fiompiagna, fanjinoagna ary ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo aty amin'ny faritra avaratra Madagasikara. Afafinor fandaharan'asa vatsiny vondrona Europeana.